tazantsoa isaka ny Zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny Pasteur Dada Randrianantoandro Jean Joseph miteny amin'ny Nofy Andriamanitra miteny amin'ny Nofy Andriamanitra. Ia dia faly indray zahay mitsidika ny tokantranonareo any amin'ity Zoma fa 7 ny volana Mey ity amin'izao amin'ny 7 ora alina izao. Avy hatrany dia efa fantatrao fa ny fandarana miteny amin'ny Nofy Andriamanitra izay no arahanao rehefa amin'ny ora tahaka an'izao. Ny namantsika Njato sy Pasteur Miora moa tsy eto ny amin'ity anio ity ka noho izany dia Minsoa no miaraka amiketo ary Pasteur Tahina ary mazava ho azy fa i Dada Randrianantoandro dia miaraka amintsika foana mandika an'izany Nofy izany miarabanareo mianaka. Dia faly miarabantsika rehetra mpiaina ny tokantranany koa faly miarabantsika rehetra manolotra izao fandarana izao. Dia mbola faly miarabantsika ny tokantrano any dia miaraban'ny eto amin'ny plateau ihany koa dia indrindra miaraban'ny Dada Randrianantoandro ny amin'izao fotoana izao. Dia miarabantsika rehetra makafy an'izao afatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny Nofy izao. Avy hatrany dia anaraka hira anankiray tsika ho solom-pifandraisan-tanana dia ao aorianan'izay tonga dia mifavaka Dada Randrianantoandro dia miditra ao anatin'ny famakinan'ny Nofy isika. Oh
mampiavakasika voninahitra neo anao Andriamanitra le masina indrindra ambony indrindra le tomponery sy ny fahefana rehetra ary manjaka amin'ny olombelona rehetra sy ny nofo mandra rehetra satria araka ny teny soratra masina fa sady Andriamanitra ny nofo izy no Andriamanitra ny fanahy koa ka dia mikarakara ny fanahy mikarakara ny nofo misaotra noho izay Jesosy ary mbola misy olona mino na tsy mino zany fomba anao hitenenanao amin'ny olombelona zany dia isaorana ianao daholo zany satria fomba anao daholo mampisy na ny maizina na ny mazava mba hitanay ny tena mazava sy ny lalana tena izoranay tenenandray ary tompo fa miaino mpanomponao ny anaranao nangatahako zany amen. Eny ary ho atombokantsika avy hatrany ny famakiana izany nofy izany piomana dingana voalohany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy izao Dada tamina nalabaka tamin'ny herintaona dia mba nanana heritreritra ny hanohy ny fianarako any ampitan-dranomasina dia nanontany tamin'i Jesosy aho confinement ohatra izao tamin'ny herintaona hoe ankasitrahanao ve Jesosy ny anarako any an-dafy dia nanofy aho ny alina hoe teny amin'ny aéroport tsy ilay eo ivato nefa no hitako any anaty nofy dia hitako teo ivelany teo ny namako izay efa tany hatramin'ny 2 taona lasa izay nilalao baolina teo izy avy dia nanantona azy aho ka namihina azy no sady nitomany avy eo aho niditra tao anatiny dia sady nitomany avy eo aho niditra tao anatiny dia efa niandry tao ny ray aman-dreniko teny an-tananeninay moa ny taratasy nisy ny programme scolaire sy ny momba ny frais de scolarité tokony aloha rehefa nojereko dia to lafolafo ka nanontany azy aho hoe aiza no ahitana io vola be io dia nitsiky tamiko izy avy dadanay toa ny teny hoe aza mieritreritra n'izany fa andana fotsiny mianatra dia tapaka teo ny nofoko mariako fa mpianatra première année eny amin'ny université aho manao gestion misaotra tompoko tahiny Jesosy. Raha resaka fandehanana any an-dafy zany ane mbola sarotsara raha mbo première année fotsiny ianao tsy fantatra nefa mbola confinement raha teo moa tsika ka dia tsara no miandry zay dia tsara koa no mivavaka fa izay mahatonga an'ireo ny anotaniako anao hoe ohatrinona ireo vola lazainao fa hoe lafo be ireo lafo be ao ny secret-nio momba anao io fa tsy nilazainao hoe firy million na ohatrinona miankina amin'izay no mahamety na tsy mahamety ny andahananao any rehefa ohatran'ireny aza adiny foana no miteny amiko hoe zao le vola be takinonjareo fa dia tsy hita zay raha tsy hita zay nofy malaraka zaho dia vehivavy manambady 30 taona mbola tsy niteraka izahay mipetraka aty Antsirabe izahay mivady nanofy aho hoe nandeha tamin'ny toerana malalaka iray dia nisy tany malalaka teo dia iny fa nisy kisoa gasy vavy le somary maintimainty ny volony fa tsy le mavokely ireny mbola vatombato ilay kisoa nandehandeha teo amin'ilay tany malalaka dia nisy lavaka izay teo alohany fa izy tsy nahita ilay lavaka dia niantsoantso aho hoe lavaka fa nandeha foana ilay kisoa dia nilatsaka tao amin'ilay lavaka dia ilay kisoa dia niazakazaka nijery dia ireo fa tonga teo koa ny rahavavin-dreniko sy ny zanandroalahy dia hozy aho hoe sokiry fa mahateo ireo raha tavelao dia ilay zanany lamatoa no nisikotra fa ilay faralahy tsy nety dia rehefa kely sisa dia tafakatra dia saika tsy zaka ilay kisoa dia nampiko izy nisikotra azy dia tafavoaka ilay kisoa rehefa tafavoaka izy dia lasa zareo telo mianaka ilay kisoa kosa nijanona teo akaikiko dia iny fa nikoekery ny tanako avy dia nosokafako mafy tamin'ny tanako havanana ny vavany dia afaka ihany ny tanako dia afaka ihany ny tanako dia nobetroako ilay kisoa sady nodakako dia lasa nitsoaka ny nofy faharoa Dada nangataka tamin'i Jesosy hoe ina ny asanao tokony ataoko izao mantso izy mpiandry notokanana tany an-daingo tamin'ny 2014 dia nialina n'izay andro izay dia nanofy nahita soratra niseho teo imasoko nomery 4/7/17 sy 4/7. Dia vakeo sy nomero izay amin'ny anaran'i Jesosy dia anaisitra ny lavenina amin'ny alitara izy ka amelatra lamba volomparasy eo amboniny ary apetrany eo amboniny avokoa ny fanaka rehetra momba azy izay fanaovana fampivavahana eo dia ny fitondranafiny sy ny fitrebiny sy ny sotronafiny ary ny lovian'ny famafazana
dia ny fanaka rehetra momba ny altara ary hovelaran'ny sarona oditakasy eo amboniny izy dia ataony eo aminy ny baony. Amen. Avereny kely izy teo hoe le faharoa teo Le nofaroa inona ny tany an Jesosy hoe inona nangataka dada hoe inona Jesosy ny asanao tokony ataoko fa efa mpiandra aho mantso izy zay dia io mano io makany amin'ny altara manompo an'Andriamanitra zany a na zany iraka na zany ampitandrina zany ny ilany anao zany zao fa le voalohany indrindra le hoe ina moa izy teo hoe manambady aho izy fa tsy niteraka dia resaka kisoa rehefa manofy kisoa ianareo a ny kisoa ny biby vetaveta indrindra eto ambonin'ny tany sady ratsy fanahy izy ratsy toetra ka dia asehon'Andriamanitra anao fa tsy nampiteraka anao a zafady mihitsy zany zanako zany tsy mampiteraka anao a dia nanao n'io fomba kisoa ianao fony mbola tanora latsaka zay le solafaka latsaka ny andavaka ianao fa ny kisoa tian'izany zay tsy mampiteraka anao io ibebanao amin'Andriamanitra mafy dia mafy zany rehetrarehetra zany zavatra lalan-dratsy naleanao zany a dia rehefa mibebaka ianao a dia hitanao ihany a ny toromarika ataon'Andriamanitra aminao a mba hampiteraka anao fa dia mibebaka aloha. Anohizako ny famakinany Nofy a dia misy fijoroana vavolombelona ty salama daholo nareo hoe fijoroana vavolombelona kely a za zany narary voan'ny corona a dia nangotsongotsika be ny vatako a dia rehefa nanofy a nahita kakana be dia be dia nanontany any dady za tamin'izany nofiko zany dia nasaina ninana kakana sitrana tsara za amin'izao fotoana izao a misaotra ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra miarahabantsika rehetra teknisiana sy ny ray aman-dreny a dada amin'ny anaran'i Jesosy hitantara nofy tamin'ny herinandro lasa izay a mpiandro no manoratra ary mpiandro koa no azo nofy nanonofy aho hoe amin'ny toerana malalaka be zany a feno olona be dia be ohatry ny hoe kianja nefa ny ohatry ny hoe fiangonana feno hipoka olona tao dia zay rovavy no tao a fanalavitra be mihitsy be olona mpijoro vavolombelona nisy lehilahy ray izay a vao nitantara hoe nametrahana tanana ny tendany a dia sitrana dia nanonona ny anarako izy dia mihaino eo hony zany a tonga dia nisy an'izany ramatoa efa nahazoazo taona zany a kelikely vatana safotra dia tonga dia taty aminay a sy le olona ao anatin'ny ovony zany le naman'io zany a ny mason'ny olona amin'le hoe mpiandry dia nanantona an'le narary hony izay a efa saminy manao akanjo masina dia tena nivavaka dia nisy mpiomana maromaro teo dia hoe nareo ihany no mametra tanana fa izahay mbola mpiomana dia natao nivavaka vita nivavaka sy tempahefana dia ametra tanana amin'izay amin'ilay olona be dia be teo a dia hoe aleo entina mangingina dia tsy mifantoka tsara dia niova zaza lahy kely le ramatoa dia hoe iza moa le anarana hoy aho dia hoe yo anarana aveo aho zany dia hoe dia nanona anarana olona izy dia rehefa tena ametraha tanana dia misentisento be ilay olona hiasana dia miteny hoe ianona za zany teo ho faty reraka kivy a namaly aho hoe tantarao fa tsy afaka mametra tanana ny eo atsika raha zany nataony sezany niezaka ny sikotra hony aho hoe manahoana ny ao amin'ny toeram-piasanao ohatrin'ireny ozy sady manona anarana izy fa ny olona aza ny ampy efa zato ny F1 dia saika anontany hony aho hoe manahoana ihany anaran'ny zanavavy matoa io dia tapaka ny nofiko mariako fa matetika azoko nofy izy misaotra betsaka ho amin'ny mpamaky sy ho amin'ny dada tahian Jesosy hatrany le olona safotra io a dia asehon'Andriamanitra anao a ny aretiny izy safotra io dia izy misentrosento marary fo zany olona io ary rehefa marary fo le olona dia tsy tonga tsara ny amin'ny vatany manontolo any ny rà dia io a no mahatonga an'Andriamanitra ino mahatonga azy safotra dia noho izany a iasany ianao mba tsy harary fo na manatona dokotera ny fo zay
Miaraba dada marary prostate ny zodako dia nangataka tamin'i Jesosy aho mba ho vanginy amin'ny nofy omeny fanafody dia izao ilay nofy dada. Teny an-tsena aho nahita olona nitangorona be dia nojereko kampivarotra kabaro lena no nitangorona dia atokotokony ny voan'ilay kabary 5 ilay izy dia 5000 francs ny ray toko. Lafo be zany ho aho dia lasa aho ary nahita courgette mora be dia hoy ilay mpivarotra hoe itony ange azo hohanina manty sady ny hinana izy dia inona dada ny dikan'izany misaotra tompoko. Be dia be moa ny fanafodin'ny prostate tsara ianao raha manatona dokotera fa tsika moa manatona an'i Jesosy tsika manontany azy dia courgette manta izay hitanao io mihitsy hohanina kepokepohana ary ataovy matetitetika izany. Izay ny voalazany. Faharoa sady mihinana an'iny ianao dia le chiffre 5000 dia io milaza fa ametrahan-tanana ianao fa mamelo mafy ilay devoly sopatra. Sady mihinana ilay courgette manta ianao zany no ametrahan-tanana. Zay. Ny nofitsika manaraka. Bonsoir dada RGZ vehivavy 5 taona aho. Ny sarabady tsy mananjanaka mpandray fanasan'ny tompo tsy tanaty sampana. Zao dada nanofy hoe nenjehan'ny voay raingeza be tany anaty marécage dia gagabe aho sady niteny tao an-tsaiko hoe zay aho vao nahita olona mandeha mafy noho ny voay nefa ny voay anisan'ny biby mandeha mafy. Izao rera nefa ilay mitsoka ilay voay afaka an'izay dia tonga teny amin'ny plazo izao sy ny olona ray hafa. Lehilahy olo tiako io miaraka amiko dia feno bibilava hono ilay plazo fa izahay ry kosa tery amin'ny sisin-drano dia toy ny nalahatra tahaka ireny kitay ireny ny filahatra ireo bibilava dia hoy aho mantsan'ilay lehilahy niaraka tamiko hoe anaty nofy hoe aza mikikika ianao fa hipitihan'ny poizon'ireo bibilava ireo sady hijereo izy reto fa feno tsy misy andehanana intsony ny tora-pasika dia tapaka ilay nofy avy eo. Mariako data fa tsy niroboka tanaty rano izahay tamin'ilay teo amin'ny plaza fa teo amin'ny sisiny fotsiny ihany. Rano momba aho izy ny sarabady aho ary ilay vadiko taloha dia tena ngeza be. Izy nefa nanapa-kevitra nisaraka amiko fa tsy izao kanefa amin'izao misy olona miaraka amiko. Rehefa resaka voay ho dia tandremo sady voay ngeza be nanio dia hody ranony zay dia hoy izy ianao hoe ilay vadiko ngeza be io. Tsy vita soratra izy tsy vita. Io zao no manenjika anao amin'ny alalan'ny fanafody ranony na io ranomanitra na io dia tsy ao anatin'ny sainao mihitsy fa ny tsara dia tsy miaraka amin'ny tsony kanefany io ranga io zao manenjika anao foana ary feno bibilava zay elenao rehetrarehetra zany hoe io olona io zany na rehefa tsy hanambady azy ianao dia mitady poizina mihitsy izy ny aminonanao. Ny tsara dia ny tsy mifandray amin'ny tsony ndana manaraka ilay olona tianao vaovao ianao dia mivavaha mafy mba ho anjaranao izay vaovao eo. Dado zana no hoe nividy mofo akondro 3 hony za dia tsisy foniny fa noentiko tamin'ny tanana dia vitsy izay dia nanonofindray toy ihany hoe nitondra mofo dopaina anankiroa ihany koa hony dia nentiko tamin'ny tanana hony fa tsisy foniny dia nandalo tamin'ny toerana iray za izay efa liako isan'andro dia nisy ramatoa hony nanapaka ny vodin'ilay mofo izay noentiko. Inona dada ny dikan'izany mariako fa omaly adiniko teny atongotany ny jupoko dia nisy ramatoa nanatra azy taty amiko. Io ramatoa io dia mipetraka eto anilanay ary hitanay fa mpamosavy izy sady tia manome sakafo anay foana. Misaotra tompoko za dada mangataka vavaka fa hanala BBC blanc amin'ilay 19 miditro. Vavaka foana na iza na ianao dia mivavaka foana amin'izany examen blanc zany fa tadidifany amin'ny mpamosavy rehetrarehetra dia mamely amin'ny alalan'ny sakafo. Misy sakafo meny anao dia voy ianao izay ny atao voakanina. Misy sakafo jereny fotsiny dia voy ianao. Io ny angaviako antsika rehetrarehetra izay metsena. Rehefa metsena ianao dia vidinao daholo zavatra rehetrarehetra io
de sarony lamba fa raha hitampamosavy fotsiny ianao fa iny ianao mitondra hena tratranao zay raha rifa na mofo gasy fotsiny ataonao ka hitany de tsy azo atao mihitsy zany a eny amasin'ny mpamosavy fa akondro na mofo topainao a de sarony dodolodoly fa tenenin'Andriamanitra ianao fa akaiky anao le mpamosavy a de am'izay mba mitandrina. Mpiandro ao no manoratra fa le miarabanareo mpanolotra ny fandaharana ary Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ary miarabanao Dada amin'ny anaran'i Jesosy. Nanofy ao Dada niditra tao an-tranon'ny zokiko vavy hono izao sy ny zanako vavy tokana fa nantsoiny zokiko vavy io hono izahay ohatrany hoe iresadresaka mba hifaly de io trano nidiranay io tsy mitovy amin'ny trano ny itoerany amin'izao fa tonga de hoe trano fotsiny. Rehefa tafiditra tao izahay mianaka de lasa mainty ny tarehiny sady lasa mena ny masony ary izy miakanjo matroka be tsy haiko na mainty na gris foncé ilay lokon'ny akanjony fa matroka be fotsiny ilay zokiko vavy io. De tao aorian'io zokiko vavy io nisy lehilahy fotsy be tanoranora miakanjo mena ambony ambany. Tsy tena mena ilay akanjo fa somary mena mavokely de tonga hony de nivoaka nandeha nitsoaka izahay mianaka de ilay lehilahy fotsy miakanjo mena io hony nanenjika anay de nitsoaka nandeha niazakazaka hony izahay ary rehefa lasa lavitra de vizaka be hony ilay zanako vavy de nitady tsy andeha intsony fa hoe hijanona tsy azakazaka intsony izy de hoy io aho hoe tsy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy de aveo ohatrany tsy hitanay intsony io le nanenjika teo de hoy io aho hoe tena tsy napoziko ady ohatr'izany no nitranga taty fa nieritreritra hoe fety de tsy azony ilay fahavalony izahay de ohatrany hoe ny kapanay tsy hita daholo fa very an-dalana teo izahay mianaka very an-dalana teo tamin'izay nitsoaka mpiandro izoko vavy io hitako tao anaty nofy io de inona nitekan'izany Dada zahay miravavy miara-miasa amin'ny asa fitadiavam-bola misaotra tompoko. Aza mamonjomonjo fety zany na fivoriana inona zay ny torohevitra aminao satria amin'ny fivoriana zay alenao io de ao lay zoko vavy moa izy teo lazainy teo lasa ny akanjo mainty sady mainty koa ny tarehany lasa matroka daholo de le olona lehilahy indray fotsifotsy akanjo mena indray vanona reo olona miakanjo mainty sy miakanjo mena reo zany dia karazan'olona lay mpamon'olona le liandra le mpisatrika olona mpisavika olona de tany reo fa misy zay fetifety mihitsy ajanony daholo fa any mamelezan'ny olona anao ary tsara ny torohevitra tao anatin'le nofy fa hoy le zanany vavy zanakao vavy hoe okizay fa za tsy ndeha ntsony de nivavaka nareo tsy misy afa-tsy vavaka ihany rehefa hivoaka ny trano anao ka hiasa de mivavaka arovy zay tompo ny anjelinao hiaro anay na araka ny nampianariko anao ro fona tanterao ny teny zay nataony Elisam-paminany ataovy manjambena ny masiny ataovy tsy mahita anay ny masiny de zay foana ny vavaka atao isan'andro rehefa voaka ny trano de tsy mahita nareo zay fahavalona te sambotra nareo na te andreboreby anareo. Nofy manaraka miarabanareo mpanolotra de miarabany Dada nanofy Dada hoe vonifony ao ny maraina de nisy tsilo tamin'ny zavamaniry zay maniry teo akaiky ny fandrinana toriko ony nitsatoka tamin'ny fotrako. Inona io? Tsilo. Misy tsilo zany misy zavatra maniry eo akaiky ny fandrinana ony ao anaty nofy misy tsilo de nitsatoka tamin'ny fotrany. Nosotoniko ilay izy fa natahotra be aho sady niantsoantso mafy pasteur anankiray zay tononony eto. Rehefa voasitiko ilay izy de namoaka zavatra fotsifotsy. Aveo de tonga teo ilay pasteur iray ty de nanendry teo amin'ny kiboko sady niteny hoe tsy maninona io. Ny akanjo nanaovako tao anatin'ilay nofy de juste corps mainty ny tapany ambany fa ny ambony tsy tandrotandroko. Rehefa aveo de nisy kozainay indray nivarotra écouteur sans fil. Juste corps fotsy izy mainty tapany ambany. Rehefa aveo de nisy kozainay indray nivarotra écouteur sans fil
be de be sy micro ray de hoy aho hoe ohatrinona de hoy izy hoe 7 nanontany any zokinay aho hoe iza ny tsara sady nanandrana ireo écouteur ireo fa ireo no nahalianay mainty avokoa ny lokon'ireo écouteur noraisiny ilay micro de hoy izy hoe ino ny tsara za moa ny teny hoe teneno ny zokinay fa mety amin'io zao io micro io mariako dada fa mpiandry aho 5 taona vehivavy ary tsy mbola manambady ary efa nahazahoana valim-bavaka hoe nisy olona niaraka tamiko talohany na nisy fiandry eo amin'ny mban'ny kiboko ary manisy blocage amin'ny fiainako ary efa naovana asa sy ampandrona 3 andro aho zao nanomboka ny alarobia 10 mars 2024 dia lazaiko anao le tsilo nitsatoka teo amin'ny fotranao io tena blocage io blocage na tongava ny blocage eo aminao io dia lay ianao ny akanjo juste au corps maintimainty moa izy anao teo io no dorana voalohany indrindra fa io no mipetraka amin'ny vatanao tsy apoizinao ary tsy foinao de mipetraka ao foana io asehon'Andriamanitra aminao mihitsy ny hira 700 jereo kely ny hira 700 nge nahitanao fa resaka fahafatesana io miandry kely tsika hoe ao ny andro lehibe misy fifaliam-be de ny andro atongavana amin'ny fonenana feny fiadanana tsy mba misy otana eloka tena andro malaza tokoa izay fahafatesana mampilaza anao Andriamanitra fa inao zany milaza hoe zavatra kely zany na hoe tsy foiko juste au corps-nao io fa io tsilo anao foana tena mbana ny fiainanao io ary hitondranao any amin'ny fahafatesana dorany olo zay vao mamonjy mpiandry any anao miasana am'izay zay vao mety eo zao le Nofy tonga hoy Jesosy de mbola eny amin'ny rao any lanitra izy de mivavaka za de aveo tena be da be de very ny anjely de tafiditra za very sa verina de very ozy izy hoe tena be da be kely ny devery ny anjely de tafiditra za voaray de io Nofy io matetika miverina amiko foana de tiako mbola misy ray nanofy za hoe be voka hono vadiko de tapaka tao anaty kibo ilay zazakely maty tao kibo tapaka tao anaty kibo ilay zazakely somary ratsiratsy ilay soratra to tsara ny soratra raha olona nanofy no ohatrany hoe maty izy zany de tafiditra ny an-danitra ohatrany hoe tonga hono Jesosy de mbola eny amin'ny raha ho any lanitra izy de nivavaka za de aveo tena be da de kely de very ny anjely zay mihitsy ilay soratra ato de tafiditra za voaray de io Nofy io matetika miverina amiko foana de tia koa mbola misy ray nanonofy za hoe be voka de le toy ihany teo hoe tapaka tao anaty kibo ilay zazakely de tsara aloha zao ny mampafantatra anao fa raha sanatria maty tsika maty ianao de tafiditra any an-danitra zava-dehibe zany toy izy mivavaka fa ny asehon'Andriamanitra anao raha ohatra ianao ka mitoy zao zavatra amin'ny fiainanao zao mampalahirana ny sainao zao raha be voky ianao tapako le zaza de asehon'Andriamanitra fa ho faty ino ny lalana tongavany amin'ny fahafatesana raha tapatapaka ao kibonao io zaza io de tsara ny mivavaka iasana ametrahan-tanana foana mba tsy ho tonga aminao izany fahafatesana zany satria vokatry ny zaza io zay ho faty ao kibonao io itonytandrika fahafatesana manatona foana na sage-femme dokotera na misafo foana rehefa tonga amin'ny fotoana mahabe vokanao nalofy eo dada hoe andeha any amina toerana iasako izahay dimy miaraka amin'ilay zoko efa maty tamin'ny 2024 ny fahitako ny zoko io de mainty be na nitarehana ny amin'ny fitafiny camion efa ratsy be no saika andehananay kanjo tsiraikitra tampoka de rava ho azy teo de tapotra zany le no fa manazava izy eto ambany hoe izao dia manana croqueur sady manao asite sepotra efa nandeha dokotera isan-karazany sy professeur spécialiste amin'ny fo
efa niasan'ny mpanompon'Andriamanitra maro, efa maro ny valim-bavaka no tanterahina. Amin'izao fotoan'izao dia manao traitement amin'ny kankana, misotro borona ary misotro rano Jesosy isan'andro. Tsy misy fiovana hoy izy ny fahasalamana hatramin'izao fa vao maika miareraka, miamahi, sepitra, crampe foana dia mihetsika ny goutte. Mariako fa izao dia tsy mba manofy izany fa mahalana. Rehefa nanontany an'i Jesosy aho hoe inona no mbola mampalahelo anao dia io no nofy azoko, misaotra anareo mpamaky, misaotra Dada. Jesosy eto fa milaza aminao mihitsy fa rehefa gros cœur io no mahazo anao dia hiaraka amin'ireto olona efa maty reto anao, hitondranao ny fahafatesana io. Tsy tsara mihitsy intsony rehefa sarotra ohatran'izao ny raharaha. Tsy tsara intsony mierikerika makatsy makaroa hoe mpanao fanafody izany mahay fa tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany no mahavita ny zavatra rehetra, hoe moa zavatra rehetra moa misy zava-mahagaga ka tsy haiko va, tsy misy afa-tsy izy irery. Ny ataonao zany dia ny mamaky foana ny marika toko 5, marika toko 5 ny 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Tsara foana ny etoraka amin'Andriamanitra. Io misy an'ilay tantaran'ilay olona marary mona marenina mihitsy dia hoy le fianakaviana tamin'i Jesosy hoe nentiko tany amin'ny mpianatra eo ty fa tsy hainy, dia hoy Jesosy hoe eto ty amiko izy. Dia vao niraisiny Jesosy izy dia sitrana. Zay foana ny finoana ataonao. Tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany no mahay manasitrana an'io. Jesosy irery ihany no mahay manasitrana an'io. Any metoraka manomboka amin'ny 10 alina ianao manomboka fotoam-pivavahana anao irery, tsisy vady, tsisy zanaka. Tsara mihitsy manatanteraka ny soratra masina hoe ianao raha mivavaka midira amin'ny efitranonao angingina, idio ny varavarana araka ny teniny, zany hoe ianao irery. Zay dia rehefa metoraka amin'Andriamanitra ao ianao dia mifona aloha satria mpanota amin'ny maha-olombelona ny olombelona. Dia ndeha metoraka amin'ny Jesosy hoe manatona anao a Jesosy, tsy misy mahasitrana an'ity afa-tsy anao irery, ka dia mangataka anao avy ianao avy io. Averomberenao amin'ny foana ny hoe ianao Jesosy nilaza fa hoe zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa hanompo, zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa hanompo. Zay ny teninao Jesosy, ka dia avy mihitsy ianao aloha androany mba miangavy anao mba hoe tamika anao ohatran'ny mpanompo mihitsy ianao. Inona no tokony ataoko Jesosy hoe, dia miteny aminao amin'izay izy. Raha mahita ravikazo anao, io zany fanafodiny fonao. Mahita zavatra biby anao, sakafo hafa, dia izay zany ny fanafodinao. Tsy misy afa-tsy Jesosy irery. Ajanony daholo na kankana na inona araka ny voalazanao teo, fa fahalalàn'olombelona zany. Fa raha Jesosy kosa no miteny aminao hoe minana kankana, dia zay ny fanafodinao. Zay vao manomanao foana fotsiny. Sotra tompoko. Tahiny Jesosy tompoko dia miarabany Dada. Vehivavy aho mpiandry ihany koa. Ny vadiko no nanofy Dada hoe namonjy fahoriana hoy izahay fa ilay toerana tsy fantany hoe aiza, dia ilay olona maty koa tsy fantany hoe iza, fa hoe maty misavo fotsiny eo n'ilay olona maty io. Fa avy eo izaho no hitany nanondro an'ilay olana nanao azy, dia nanontaniako izy Dada hoe fantatrao ve ilay olona no tendreko, dia tsy fantany hono fa ao anatin'ny eritreriny hono dia hoe zokin'ny vavy sy ny vadiny. Mariako Dada fa ilay vadiko dia mbola tsy mifoha sady katolika, tsy tia FPV mihitsy. Misaotra Dada tahiny Jesosy. Zoro lazaiko anareo za fa miteny foana. Zaho efa nibedesin'i Jesosy mihitsiny. Tsy mandray nofin'olona mihitsiny fa raha vao mipitapita io dia miova, dia zava-doza. Fa telefoneo ilay olona, itelefone amiko, izy nanonofo mihitsy asena miresaka amiko, fa bedy aho raha vao mipitapita io. Dia zay lazaiko anao marina. Nofo manaraka, salaminareo, salama Dada. Zana no nofo ny lalao baolina foty dia rehefa vita ny lalao dia nihinana trondro frity miendy tsara sady be nofony be ilay izy, ary io no nohaninay teo fa tsy nisy vary. Dia zay mahatsara anao mpanao baolina foty io mihinana trondro, nofony trondro fa tsy karazana hena be dia be io, fa tsy mety, tsy tsara
ampanao fandranitsahantena ny ena be deabe fa trondro atao. Olona 30 taona nofy tamin'ny 12 aprily 2024 nanofy ao dada hoe niditra tao amin'ny efitrano iray tsy voafaritra mazava hoe trano taiza fa izahay mivadiny no niaraka anakao. Dia nisy vehivavy iray tonga dia niteny hoe ao amin'ny 2e étage ny fanomanam-panahy amin'ny 2 ora. Dia izao no mamaly hoe ka izao règle fa tsy afaka miasa indray sady niveriny izao sy ilay vadiko ka nahita ny dada tao amin'ny efitrano io. Ny vadiko moa ohatra ny tondra rano tamin'ny tavoahangy ho viva kely dia notenenin'ny dada izy hoe tsy nazava tsara tamiko ilay tenin'ny dada fa tao manao hoe andana hoe eto hatrany andravoangy fivavahana any afafazo hatrany. Dia izao ny resaka tamin'ny dada teo hoe ny anadahako dada ananan'olona vola be amin'izao fotoana izao nefa ny volany koa be dia be any amin'ny olona fa tsy mety azo ary tena zava-misy mihitsy io nofy io ary tena tsisy inona azony atao intsony amin'izao satria potika tanteraka ny fiainany. Inona no tokony atao dada fa tena sahiranao ny rahavavy kokoa misy problème ny ray aman-dreny koa mikorotana mpiandra tao amin'ny FPVM ao. Nisy ty niditra tao amin'ny efitrano anankiray aho nanareo dia nisy vehivavy tao amin'ny 2e étage. Dia nisy vehivavy niteny hoe ao amin'ny 2e étage ny fanomanam-panahy amin'ny 2 ora. Dia hoe zavy mahazo manao ny asan'Andriamanitra za tonga règle ty tsy tompoko raha vao tonga règle mihitsy dia aza makany fa raha rano soratra masina zany fa maloto eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fa ny azonao atao kosa dia mitondra rano amasinina to anaty tavoahangy iny dia in'le tavoahangy io tao hoe tavoahanginao viva ohatra dia ny sarony io asinao lavaka dia ny lalana alenao iny rarirarao kely amin'iny tsy fantatry ny olona avy eo arinao zavatra ny tete moramora iny. Dia eo amin'izay dia rehefa vitanao zay asa zay vao miresaka aminao Andriamanitra ny hoe izao atao momba nyreto trosa be deabe reto atao veloha zay lazainy fa misy blokazy amin'iny lalana lenao iny zany tian'Andriamanitra ho diovina satria mandeha amin'iny foana ianao dia voadony iny lasa ny tongotra iny foana iny ody ataon'le olona aminao iny dia tonga tany an-trano dia zay ataonao tsisy mety na iray ara rehefa avy eo. Isento kely ao anatina hira anankiray aloha tsika dia miverina indray rehefa avy eo. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde.
Isaorantsika ny namana teknisana nalolotra izay raha izay mba ho fialan-tsasatra kely ho antsika rehetra. Ny nofy manaraka za Dada mpiandry 13 taona lehilahy. Izao tompoko izy manana zanaka efa maty dia nanofy azy aho hoe nitomany ahy hiaraka amiko izy amin'ny fiarako andeha ho any ambanivohitra. Vetivety eo nefa izy dia niova moto ilay fiara, mariako fa moton'ny olona atao ampiasana ilay moto dia nandeha amin'ny diga no zato iny izahay dia tapitra. Zany dolo nofinareo zao. Rehefa resaka maty zany dia resaka corona zao amin'izao fotoana zao. Io zany zao no tena fahafatesana miaraka amintsika, miaraka aminao. Sasao tsara ny seza ny fiaranao, dia sasao tsara koa ny fipetrahana ao amin'ny motonao. Fa raha ny corona io nareo dia mitaingina isak'izay mitaingina an'io nareo dia manaraka anareo foana ny corona, manova kasibosy foana dia mivava roay dia volon'ny corona reo fa andeha hiditra pour tomobile. Miaraba ny Dada sy anareo amin'ny radio Fiontazantsoa, vehivavy 30 taona manambady mbola tsy niteraka no manoratra. Nanofy za Dada alina hoe nisy krab kely be dia be couleur gris dia nariny zokinay tao anaty rano daholo dia teritra za hoe fa maninona no arinareo aky fa fihinana ne reny dia nahasambotra anankiray tamin'ilay izy za dia tazomiko dia zay dia tapaka ilay nofy misaotra Dada. Resaka sakafo daholo zany tsy mampiteraka anao io tsy ampy calcium anao ny krabe ny misy calcium indrindra rehefa reny kelikely blitika reny azo hohanina ambanin'ny korana. Fa tsy ampy an'izany ianao manatona dokotera, rehefa nanatona dokotera ianao dia manao analyse ianao dia hitanao fa tsy ampy an'io ianao. Zay io tsy mampiteraka anao io fotsiny ane sahiran-tsaina foana ianao fa arao izay lazain'i Jesosy ianao. Lehilahy iray mipetraka ny Talatamaty ary mpinotsotra izy any amin'ny fiangonana Rahavavy angamba ny tiantenenina. Izao Dada nanofy ny olo tiako teo aloha in-efatra misesy dia isaky ny nanofy azy ao dia misy omby manenjika ahy miovaova ny lokony, indraindray mainty mazava loha, indraindray fotsy manja. Ao aorian'izay dia marary mafy. Inenina ny hôpitaly aho nanomboka tamin'ny taloha amin'ny Pentecôte 24 efa ho herintaona zao mandraka kehitriny. Mariako fa tsy tratrany aho ary ny anankiray amin'izy ireo aza notorako ny vatobe dia tapaka ny tandrony. Tamin'ny 30 aprily teo dia nanofy ny lomano aho ary nodominy trondro ny kiboko izay nodidina ary tsaroko narary ilay vodona. Tamin'ny 2 May teo dia nanofy indray dia sahabo tamin'ny 2 maraina teo eo amin'ny 2 tolakandro teo dia andeha hody any aminay aho 3 kilometatra eo zany le lalana eto an-tranonay fonenako talohany nanambadiako dia mitsofoka tao am-piangonana aho ary nivory ny diakona tamin'izay ny nikitaby izy ireo dia nahita izany aho dia niembotra nivoaka ny tokotany dia nahita bafla sy micro tao tahaka ny olona hitory kinanjo nisy napidina avy tany amin'ny nisy napidina avy any anatiny ny volume an'ilay bafla dia niafina aho dia nojereko dia ny famono izay ireo mifametotondry sy ny fandariko izy ireo no miaraka amin'ny akanjo fotsy izy ireo dia tapaka ny nofiko. Inona no anton'izany Dada? Fahitana mariako fa izao dia marary am-pandrinatra amin'izao ary efa nodidina araka ny voalazan'ny dokotera fa misy cancer ao anaty tsinaiko sady misy pentipentina ao ny tsinaiko dia atao asa izy ankehitriny dia mpiandry ato amintsika zany no manao asa azy. Rehefa resaka omby ianao zavatra mahamenatra daholo rehefa resaka omby tena reo omby reo na nisy ody ianao na tonga no marary ohatran'izao ao amin'ny kibonao ao dia io na tonga anao mba miao mba manity izy mba miaro tena ihany mafy dia mafy ianao dia nitroranao
3 ny tandrony mpiandry mola sa tsy mpiandry izy teo tsy mpiandry fa mpinotsotra fa de tsara mihitsy aloha mbola mitaiza tena mivavaka tena mitaiza tena mivavaka mety toraka amin'Andriamanitra am'izao voalohany zao ninga vakio ny filazantsarany Jaona fotsiny inge vakina tsy isan'andro de mahita teny ianao zao ohatra hoe tamin'ny voalohany teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra de nonona tamintsika ohatr'izay fotsiny de mijanona de mileritreritra ianao hoe ay ve ty tenin'Andriamanitra ty zany a tena Andriamanitra mihitsy ty miaraka monina amintsika de mitaiza no moramora iny a tena ivavaka de rehefa kelikely indray ianao toko faharoa de iny Jesosy fananao fahagagana tamin'ny rano nanjary divay de ozy ianao hoe ay ve a tena hain'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra fa ny rano raha manjary miova ho divay de tahaka an'izany ko ianao raha mamona masina rano anao a de atao ovay noho ny rano mihitsy ty rano ty Jesosy a rehefa mihina amin'izay ianao de mitaizanao fa mbola tsy tena ampy ny finoanao de koa tabainy retombo reto resaka mamenatra daholo rehetra miaraka aminao reo fa nde mivavaka de roay de voly tsy misy afa-tsy zany mihitsy nitorohevitra aminao fa enjehan'ireo be dehibe reo anao hatrany miarabanao Dada de tahin' Jesosy zaho Dada mpiomana de nanofy hoe andeha hianatra mpiomana miaraka amin'ny zandriko vavy zay mpiomana ihany koa de namonjy fiangonana iray misy rangé 3 samy misy mpampianatra ao anatiny zay fa izao teo amin'ny rangé fahatelo zay nisy ny reniko mariako fa tonia amin'ny fiangonana de rehefa tafapetraka tao izay sy lay zandriko de nivoaka kely aho fa hoe aka stely mianaka fa de manjanaka ireo sady vidy goûter ho an'ny zanako Roland vao nivoaka ny varavarana de nisy lalana mahitsy be sady malalaka tsara rehefa nandroso kely aho de nisy lalana iray tamin'ny ankavia somary teritery no miolakolaka nandroso ihany de nahita ilay tsena aho ka nividy ilay zavatra rehefa azoko ilay zavatra de nanontany an'ilay mpivarotra aho zay mihaja be manao costard bleu roi fa tsy tadidiko ny lalana miverina tamin'ilay fiangonana hoe aiza moa ny FPVM teo navarina de amin'ny côté gauche zay nisy ilay mpivarotra de misy fiangonana ravavo izy zay saika hidirako fa tsy niditra fa nanontany aloha de namaly ahy ilay mpivarotra hoe iny lalan-tany masaka somary ratsy ny lalanao de io rectangle be miloko gris foncé io ny tafony ary fotsy be daholo ny rindrina de tafaverina tao amin'ilay fiangonana aho nianatra de nisy pasteur roa samy hafa tamin'ny rangé voalohany sy faharoa mankasitraka Dada de fiangonana hitanio FPVM le nianarany fa le anankiray teo akaikin'ilay mpivarotra zany fiangonana rahavavy hafa saika nidirany io fa nanontany izy aloha de rehefa avy izy niditra taiza de tamin'ity le hoe gris foncé ny tafony fotsy be ny rindrina de inona io fiangonana inona fiangonana hafa mihitsy angamba fa zahokanaza de tafaverina tao amin'ilay fiangonana aho nianatra zany hoe le FPVM teo ihany io ka ianao zao mbola mpiomana mbola tsy hita mihitsy ametrahano ny tongotra eo fa zany olona mpiomana zany mbola tsy tena mifantoka tsara zany mbola tsy tapa-kevitra tsara zany mbola vao mianatra de ampianaran'Andriamanitra ianao am'izay fotoan'izay hoe tia ny lalana tsara iny fa tsy makany amin'ny fiangonana hafa tsony fa zay efa misy ianao ankehitriny mipetraha tsara ao manompo an'Andriamanitra ao mivavaka ao mianatra manao ny asan'Andriamanitra ianao fa aza mivilivily tsony fa raha vao mivilivily ianao de very de mamerina aminao ny fanahy masina hoe ndana miverina amin'ilay mahazatra anao taloha ihany fiadanan'i Jesosy tompo ho aminao Dada ary koa ho anareo rehetra amin'ny radio tompoko manidikitika be ny saiko ity nofiko ity ho malalaka misy teo amin'ny 3 ora maraina teo angambany de nanonofy aho hoe nisy namako efa ela izay niarany joro tampoko teo de avy eo hony nisy sary fo nisy tady teo amin'ny 30 cm amin'ny lohako de nanao vaky tapina aho de teo amin'ilay vaky tapina de amin'ny loko rosa ny hodi-dohako mankasitraka indrindra ny tompoko tahin' Jesosy daholo tsisy dikany ky zany
Vehivavy 7-30 taona, mpinotsotra, mianatra katekômène, miaraba ny dada sy ny mpanolotra noho ny fitahian'i Jesosy. Mariako eto fa izao dia efa nisana tato am-piangonana ny 1-30 martsa, ny zoma 17 martsa aho nanao ilay fibebahana dia vita dia nodorana. Ny larobia 1-30 aho no niasana voalohany dia namoahana demoniaka satria izao olona mpitaiza tamin'izany. Ny 3 aprily ny nandoroan'ny mpiandry ny ody tato an-tranoko dia nidiovana ny tranoko sy nampandrona aho, ary ny alarobia 7 aprily indray aho no niasana faharoa tany am-piangonana. Dia tahak'izao amin'izay ilay nofy voalohany nanofy aho ny 4 aprily, izany hoe tamin'ny Pasika, namono ondry fotsy anankiroa dia notapahako ny lohan'ilay anankiray fa tsy nandrahoana. Izay zany no voalohany. No faharoa nanofinakao am-piangonana izay nivavahako taloha aho dia nitonona eto ilay fiangonana rahavavy dia nizoko vavy matoa no hitako mipetraka teo amin'ny W farany arina. Dia izao ilay naniorana tany ivelany nefa izao hiditra ao am-piangonana. Tonga dia teny amin'ny alitara masina namelatra tapis teo dia vitsy izay dia nisy feo nanao hoe mandolia dia mivavaha dia nisy tanana mipetraka teo ambony lohako. Avy eo natsangany aho dia nosafoko ny lohako dia gago fa lasa bory volo aho nefa izao tamin'izany lava volo. Dia niantsoantso mafy aho hoe Andriamanitra in-efatra sady ny teny hoe mianatr'olona aho fa lasa bory volo. Vitsy izay dia andeha hivoaka ny varavaram-piangonana aho dia nisy lehilahy nanome zazalahy zanaky ny zandriko no natolony ahy dia nasiany tombo-kase ny tapikandriny sy ny atony. Ny tanany no hitako nanolotra n'ilay zaza fa ny vatany tsy hitako, fa ny feoany dia feon-dehilahy. Dia nivoaka tany ivelan'ny fiangonana aho. Mariako fa izao mantsy nitaizany zanaka nadahako izay maty niteraka n'io zaza io notezaiko ny mamany. Dia feno 7 taona ilay zaza notezaiko dia notarihany ny dadany teny amin'ny pôlisy tsara lalàna aho nangalariny an'io zaza io dia notoriany ny dadany teny amin'ny pôlisy tsara lalàna hoe nangalariny zany i zaza io ny tamin'ny 2 Desambra 2024. Ny nahagaga mantsy tsy ilay zaza notezaiko no nomeny ay fa ilay zanak'ilay zandriko faravavy indray ilay tao anaty nofy. Dia izay zany nofy faharoa. Dia mbola misy nofy fahatelo sy nofy fahaefatra dia tonga dia toezako. Nofy fahatelo nanofy niantsoantso an'ilay zaza aho hoe ianona dia nanantonay izy dia nitady yaourt izy dia nomeko. Ary ny nofy fahaefatra nanofy niakatra tendrombohitra izahay mianaka ny fampibaby dia samy reraka be nefa tafakatra ihany izahay mianaka sady niantso hoe ampio izay Jesosy Ary nofy fahadimy farany kay mbola nisy zoma lasa teo nanofy natory teo ambony fandrinako aho dia nisy olona iray tao aorianako tsy fantatro na vehivavy na lehilahy nefa izy niteny hoe hiteraka hono izy dia nanenanena izy dia nitodika hijery anazy aho dia teraka izy dia bibilava le izy dia nisy nanaikitra ny lamosiko dia nakapoko tany an-tokotany sady nandroaka devoly eo hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia nikarapoka tamin'ny tany ilay izy dia lasa olona lehilahy miboridana dia maty teo ilay izy. Nanomboka teo dia narary foana ny lohako dia nandro tamin'ny ran'i Jesosy foana aho dia nanao fifadikanana tamin'ny sabotsy teo anefa mbola mararirary hatramin'izao ny tendako sy ny lohako. Misaotra Dada dia ho tahian'i Jesosy ianao. Katekômena anao za hoy ianao. Samy mahakatekômena anao zany ny voaloha moa le hoe nanana namono ondry fotsy anankiroa dia notapahany lohan'ny anankiray. Ianao le marary fa misy marary eo amin'ny tenanao io. Ny henondry nisan'ny hena betsaka magnésium indrindra amin'ny hena rehetra. Misy karazan'olona efa matory eo mpandrina fotsiny efa tsy mahazaka ny tenany tsony
de nomenan'i Jesosy hoe inona no ataonay Jesosy, de hoy Jesosy hoe minana enondry na kely fotsiny ary, de ninana enondry izy na de ny atsasaky ny felatanana ara, atao hoe ny apatelo ny felatanana, vo ninana an'izay izy tonga ny angony izy ny alahadiny iny. De zay nanazavan'Andriamanitra hoe ny enondry betsaka manezioma indrindra, tsy azo hoanina be dehibe nefa io fa raha ndray mandeha isan-kerinandro ihany de tena mampatanjaka mihitsy ny enondry. Ny hoenao marary io. Faharoa de mianatra katekomina indray ianao, de aveo lena io izy ianao de miborina tapahana ny volonao de tezitra be mihitsy ianao nahoana ny tapahana ny volo. Io anao mianatra katekomina io zany zanako zany de zao tsy maintsy manaraka zay lalàna lazaina ao amin'ny fampianarana katekomina ianao. Zany hoe lamboarina, maneky amboarina foana ianao na tianao na zakanao na tsy zakanao, na tianao na tsy tianao, lazain'le mpampianatra eo, arao ekeo zay fampianarana omenanao ao amin'ny katekomina. Zay no mahatonga anao manjary rozo anao tsy mino zay lazain'ny momba an'le ondry teo, satria ozy anao hoe zako ve hinana an'izany, aiza koa ny hitako an'izany, zay zao de fa ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. De zay le maneke foana anao zay lazain'Andriamanitra aminao. De ny nofy rehetrarehetra atao madika ato de tsy misy dikany intsony afa-tsy le hoe omeo aorita io zazy io. De ny anankiray farany le hoe nisy biby lava anankiray zay nanina izy teo teraka le olona niarana tory amin'ny teo am-pandriana de biby lava ny naterany de nanindrona ny lamosiny io. De zay de ianao zany tia manofy ty lehilahy moa ty sa vehivavy tia manofy vehivavy. De ianao raha miteraka de io le kodoro zay atorinao io satria eo am-pandriana no nanaikitra le teo izy no niteraka biby lava. Le olona teo akaikiny ve niteraka teo sa izy? Le olona teo akaikiny no teraka biby lava fa ilay biby lava nanindrona ny lamosiny avy eo. Anao zay. De le kodoro atorinao io misy ody io. De ody amin'ny biby asehon'Andriamanitra anao hoe ty olona ty tahaka an'io ianao, miteraka eo anao de miteraka biby lava. De io biby lava manaikitra ny lamosinao. I kodoro io lo alana. Aza matory aminao tory amin'io tsiny ianao raha mbola te hiteraka koa fa misy ody io. Zay tompoko. Nofy manaraka miarahaba tompoko zao de vehivavy 1 taona mpiomana eto amin'ny FPVM. Za dada nanofy hoe voadonan'ny tômôbila hono ny zanako lahy kely 2 taona sy tapany teo amin'ny sandro noho ny voadona de tonga le zanako de torana. De zaho hono naika lasa dala tanaty nofy nahita an'le zanako. Niditra hôpitaly hono izy de niantso ny olona zay tokony antsoina de nisy Pasteur vehivavy anankiray zay tonony eto hono niditra tao amin'ny efitra nisy azy. Nifanezana tao amin'ny hôpitaly de nitantanako n'izy de nilazako hoe accident Pasteur ny zanako. De nofy anankiray manaraka zao dada nanofy hoe dada nilaza tamiko hoe efa niteny aminao aza fa tsy mety aminao io olona io, vadiko le voalazany dada ozy izy tsy miara-mipetraka izay nefa izahay efa niteraka ray rehefa nisoram-panambadiana. Zay ny zava-doza amintsika mihitsy. Ny tsara ho alohany hanambadiana de mivavaka. Mety amiko ve ty olona ty sa tsy mety amiko Jesosy. Fa asehon'Andriamanitra amin'ny nofy mihitsy. Fa raha misy lehilahy sy vehivavy fampikapoka ohatran'ny titisy gromine pa amin'ny kifafa de any anao de fa malala hoe ay ve ho miady be tahaka an'izany zay raha mivady. De any izy de fa tokany de hoe za tsy hanambady anao. Fa ndreo no mivady ianareo tsy mba mihera amin'Andriamanitra akory. Lozany zay makasaina amin'olombelona ny ozy zay. Tsy mba makasaina amin'Andriamanitra akory de zao ny vokany. De miady be zao nareo any Andriamanitra vao miteny aminao hoe tsy tokony hovadinao io lehilahy io fa niditranao nanaovana an'izany. Ka de miankina aminao io de mivavaka aloha ndana maka tsara zay sitrapon'Andriamanitra. Raha milaza aminao izy hoe tsy tokony sarao mihitsy io de ndana misaraka fa mety vonoiny le olona mihitsy ianao amin'izay fotoana izay. De aleon'Andriamanitra mahita anao velona
zay mahitanao maty vono ataon'le olona de arao zay lazain'Andriamanitra aminao. Io koa ianao efa lazainy am'le nofo voalohany fa voadonan'ny fiara ny zanakao vao 2 taona sy tapany. Io zanakao 2 taona sy tapany io raha mandeny amin'ny arabe no ataovy amin'ny sisin-dalana aty amin'ny misy sisin-dalana atsy aty amin'le misy tomobile fa ianao manaraka ny sisin-dalana aty amin'ny moron'ny tomobile fa izy eo akavananao foana fa ho tena ho voadona ny tomobile io fa ianao variana de efa mampiseho zavatra aminao Andriamanitra fa mitandrema mpangalatra tomobile mpangalatra olona de zay zaza amin'ny sisiny iny ihany no angalariny taitra ianao fa lasan'olona le zaza mba tsy ho tonga aminao zay de tovy amin'ny akavananao foana fa ianao aty amin'ny akavia amin'ny sisin-dalana. Ka rehefa tsy mahay zany teny zany ianao de asehon'Andriamanitra anao hoe io koa ianao fa nanao foana nanambady olona tsy tokony ho vadinao. Amaranantsika zary de misy fijoroana favolombelona anankiray ty ovakiko miarabanareo rehetra izao ilaina nofo hoe ve aky mandray vola be nareo amin'ty manjaitra ty. Izay de tapaka le nofy mariana fa mpiandry namako io manjaitra tao anatin'ny nofy io de ny ampitso raha nandeha nivavaka de nisy filazana tao am-piangonana fa mitady mpanjaitra 30 isa de tsy teny raika izao herinandro taty aoriana niverina indray io nofy io de ny ampitso raha nandeha nivavaka indray de nisy filazana fa mitady mpanjaitra 100 isa teo de mbola tsy niraika nefa tsy navelan'ny fanahy de nisoratra anarana 3 andro taty aoriana de nisy moa testa tao amin'ilay orinasa mariana fa tsy mbola nanjaitra tamin'izany machine mandeha courant izany ny tenako nefa tsy maintsy nampiasa machine sady industriel natao ny testa pataloha feno opération maro toy ny braquette, poche, ceinture BDB. Tena sarotra aloha le izy zavatra tsy mbola nataony tena mihitsy mariana fa tsy nianatra nanjaitra izao fa resaka gestion no nataoko ny fianarana nataoko tsisy ifandraisany mihitsy ny valiny testa tao anatin'ny nofy ohatran'izao le nofy ianao no ataoko voalohany de nanda izao fa tsy anao io azy io fa sarotra be de ny insiste be hoe ianao no ataoko voalohany ihany hoy le feo sady nanampitambo hoe de omeko asa tsara ianao ataoko akaiky fiangonana de hitako tao anatin'ilay nofy fa tsisy tao ny anaran'ny namako sy ny zokiko izay nanao testa niaraka tamiko tsy nijery ilay valiny izao fa noteneniko ireo namako fa navoakan'i Jesosy tamin'ny alina ny valiny de ireo no nandeha nijery tany de ny anarako tokoa ny voalohany tao namirapiratra tao anatin'ilay orinasa Jesosy satria sady qualité no quantité ny asa nataoko tao fa rehefa misy asa tsy vitan'ny chaîne hafa de hoy ilay lehibe hoe alefasany amin'ny chaîne hafa efatra zany hoe any amin'ity olona ity amin'izao moa de efa miasa tena izao sady afaka manao ny asan'ny tompo tsara ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery zay lay isaorana an'Andriamanitra zay Andriamanitra miteny manolo-tsaina araka ny teny amin'ny Salamo 2:30 andininy 9 hoe anolo-tsaina anao de ampianatra anao ny lalaka lehanao manolo-tsaina anao izy fa tsy le gestion nataonao io akory io no ahitanao asa fa ndana mianatra manjaitra andena any amin'ny zaitra na de tsy nataonao ary io de ho afaka amin'izany ianao hitanao zany fa manolo-tsaina anao Andriamanitra de mampianatra anao ny lalaka lehanao hoe any ananina anaovanao an'izany. Za misaotra an'Andriamanitra manokana amin'izany raha mahatsiaro tena ny rehetrarehetra fa hoe ay ve mandray antanana mihitsy ny fiainako andavanandro zany Andriamanitra zany de misaotra azy misaotra foana fa tsy de faly fotsiny hoe nahita asa ho tahin'Andriamanitra ianao ary ho voninahitra Andriamanitra zany saotra to. Izay ary no mamarana ny fandaharantsika tamin'ity androany ity isaorana manokana Dada izay tonga teto foana afaka nandika ny nofytsika tany tokatrano tany ary isaorana ihany koa Pasteur Tahina sy Minsoa izay afaka nanampy ana androany tao anatin'izany famakina ny nofy izany ohatrany mahazatra de ho farana ny Dada amin'ny vavaka ny fandaharantsika ny amin'ity anio ity vavakasika dia faly tokoa ny fonay Jesosy
maheno azamy fijaroana vavolombelona zany. Tanteraka tokoa ny teny soratra masina hoe tsy an'ny olona ny lalaka lehany fa an'Andriamanitra. Ka dia afaly raha ohatra ka manaiky ary manaraka izay torohevitra asehonao anay ny olombelona rehetrarehetra, ary zany ny fifalianay manaraka an'izao fandaharan'izao. Ka dia mbo tanteraka aminay ne Jesosy ny teninao manao hoe aoko fantatro za manana ny lalana izay hitondrako anao, ary manana ny hevitra izay hiverako anao, izay hitondra soa, hitondra tsara, tsora fanantenana, fiainana vaovao fa tsy loza akory. Ary dia faly tokoa izay mahatsiaro hoe eo anilanay ianao, eo akaikinay ianao, miresaka aminay ianao dia na inona aretinay mahazo anay zao dia azonay atsaina tsara fa azo atao tsara ny miresaka aminao. Le professeur ambonin'ny professeur, le tapitrotra indrindra amin'ny fahaizana sy ny fahalalana dia ho afaka daholo te Madagasikara ety ho sitrana daholo zay rehetrarehetra mino ny fitondrana sy ny teny lazainao Jesosy. Dia ho voninahitra anaranao rery ihany an'izy zany. Sotra Tompo, raina izy any an-danitra, ho masinanay ny anaranao, ho tonga nay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany takany any an-danitra. Meo anay ny unianina sahazo anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tafandrimanitra tompoko. Veloma daholo tompoko. Manaveloma anareo tompoko. Mandrapiona indrindra tompoko. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits inondes. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas, c'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie, c'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde, et devant sa force je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Alléluia, Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits inondes. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas,
aussi se pencher sur mes pas. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany, dia nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko ao am-pandriana. Zoma 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny Zoma alina manomboka amin'ny 7 ora. Iaraha-aminao amin'ny Pasteur Dada Randrianantoandro zao zay fa miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra.